dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana izao favaksika. Jehovah-Andriamanitra ray, saotranao hatrany izay satria tsy mitsahatra ny miteny ianao ary izao vanim-potoana sarotra izao tena mila anao zahay, mila ny toromarika avy aminao, mila ny fampahirezana avy aminao. Mafy ny zavatra mandalo ary indraindray totra ny tsapanay fa ohatra ny lavitra ianao kanefa ny tsy finoanay no mahatonga an'izany. Dia ny fanahinao masina no manokatra ny masom-panahinay tsiraray avy indray mba ahafantarana ny sitraponao dia mitenena Jehovah fa amen mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Valimiarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Andao na ny toe-javatra misy dia Andriamanitra eo foana izy, tsy zavaovao ny zavatra tenenina fa zavatra mifanaraka amin'ny toe-javatra misy isan'andro isan'andro ary mandrapatonga ny faravan'ity zao tontolo izao ity dia miteny mandrakariva Jehovah. Sitona lesona tao anatin'ny soratra masina tsika ary nitanjona kendrena tao anatin'ireny leson'ireny, tsy ho fitsarana na ho fanamelohana fa mba ho fampieritrretana ny olona tsiraray avy mba hatoky an'i Jehovah milalaka lehany. Resakantsika ny amin'ny Samela voalohany toko fahavalo ny vanim-potoana izay nangatahany Israely mpanjaka tahaka ny fanaon'ny fireneka fa tsy sitraky Jehovah. Ary io ilay nresantsika hoe matetika ny toe-javatra mitranga tsy avy amin'Andriamanitra fa sitrapon'ny olona, dia ilay sitrapon'Andriamanitra mifamelan'Andriamanitra ho tanteraka ilay sitrapon'ny olona kanefa amin'Andriamanitra mahafantatra ny zavatra ho avy dia ampahafantariny olona foana izay zavatra tsy maintsy hitranga. Ary izay no nataony Jehovah tamin'ny zanak'Israely tamin'izany rehefa nangataka mpanjaka hoe, ary niteny tamin'ny Samela izy hoe ekeo ihany ny tenin'ny olona fa tsy ianao ny laviny amin'izany fa izany laviny tsy hanjakanina. Samela voalohany toko fahavalo. Dia nefa niresaka izy eo amin'ny 5 ary ankehitriny eno ihany ny teninao sy kanefa lazao amin'ny marimarina ka sy hoy azy ny hofanao ny mpanjaka izay hanjakanina. Andriamanitra nahariny zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra hitranga. Nampiandohana andraikitra goavana, misy voninahitra sy fahefana, misy vola sy arena, ilay toeram-panendrena tsy mitovy mihitsy tamin'ny nanendrena ny Mosesy ry Josoa, ireo mpitsara tao anatin'ny soratra masina izay tsy nifototra tamin'ny arena ny asa izay nitanterahany. Fa rehefa tonga teo amin'izay ilay mampanjaka izay, inona moa no nahatonga ny zanak'Israely ho tafalatsaka amin'izay ilay nitady mpanjaka izay, dia ny fahitana ilay voninahitra goavambe tao amin'ny firenena jentilisa hoe izany mpanjaka izany dia tena nanany laza, nanany heriny, nanany fahefany. Dia lasa nafinaritra azy dia heveriny fa mety araka fisainany dia tsisy azo natao fa tsy maintsy nekeny Jehovah hoe ekeo ihany ny teniny. Ary izay fanekeny Jehovah sitrapony zanak'olombelona izay, tsy Jehovah mitarika olo fa Jehovah aty aoriana kanefa tsy mahafoy Jehovah fa mananatra, tsy moramora, manitsy tsy moramora. Dia ny 10 ka hatramin'ny 20 iverainantsika vakina dia tohizantsika ny fampahirezana satria inona moa ny antony amerimberenana azy mba tsy ho tafalatsaka amin'ny fitaka nanjoa. Ny akamaroan'ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany, zay rehetra olom-boafidy, zay rehetra manana fahefana, zay rehetra voatendry hitantana firenena, ary tsy hoe nitantana firenena ihany koa fa any amin'ny asa mandrara misy atsika tsiraray avy any dia tompona foana ny afatr'Andriamanitra. Dia nambara Samuela tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny izay rehetra izay nolazain'i Jehovah, ary hoy izy zao no hofanao ny mpanjaka izay hanjaka aminareo, zanakareo lahy dia alainika ho tendreny ho amin'ny kalesiny sy ho mpitaingin-tsovaliny, ary azakazaka eo alohan'ny kalesiny, ary ho tendreny ho mpife 10 sy ho mpife 50, ary asan'ny taniny sy jinjany vokany, ary anao fiadiny sy fanaka momba ny kalesiny. Izany hoe ametraka tena fahefana hitantanana fanjakana, mpanjaka voatendry, mpife 50,
mpife zato mpife arivo le fahefana zay a maefa hitantana de ny zanakareo vavosy alay no mpahankaroaro zavamanitra ary no mpahandro sy mpanao mofo ary ny tsara indrindra misahanareo sy ny tanymboalobokareo sy ny tanynao-livanareo de alainka omeno an'ny mpanompony zavatra takan'izany ange mampikaikikaika manerina an'izao tontolo zao e tam'izany moa tsy mbola nisy ny tomobila tsy nisy ny roplanina fa sovaly fananana tany vokatra ny tam'izany vanim-potoana zany fa am'izao androtsika zao fa fomba hafa ndray no toe-javatra am'seho fa naseho an'seho fa nampibaribariny tsy ozina akory fa zay mety ho toetra ny mpanjaka satria rehefa tonga eo amin'io fitoerana io a de manjary adininy le fitantanana ny zanak'Israely fa lasa izy a voninahitra masehony a lasa le fangorona-karena no mibahanao an-tsainy de lasa mandika ny lalàn'Andriamanitra ny ampafolo ny voan-javatra reo sy ny tamim-boalobokareo sy de alainka omeny ho an'ny tandapany sy ny tandonany a ary a ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra ary miborikinareo de alainka ampanaovon'ny asany ary alainko ny ampafolony ondremanosinareo ary ny teninanareo tonga mpanompony ary hitaraina am'izany andro zany ianareo zay no ny mpanjakanareo zay ny fidinareo anareo fa Jehova tsy amaly anareo am'izany andro zany tamin'io vanim-potoana io mbola tsy nifidina ny mpanjaka fa ny rahana fotsiny Samuela hoe raha hifidy mpanjaka ianareo de io no toetra ny mpanjaka aminareo raha ny tokony ho izy zany raha tonga saina reto le olony Israely reto sy zanak'Israely rehetra noho izay teniny Jehova zay de tokony teny izy oka ihany aloha Jehova ianao mitantananay a aloha zay olona tendrenao no hitsaranay fa avy anao ihany lay mpanjaka fa na de nambarany Jehova ary zany a ohatrany tsy mety le vahoaka zay ny fantany fa mety a ny fidiny ihany le izy ary zay le resahantsika hoe tsy zay rehetra fahefana tafapetraka akory samihafa zany hoe fahefana napetraka Andriamanitra zay izy mihitsy ny tomponatoka ny amin'ny hevitra sy ny fahefana araky ny eritreritry ny olona zavatra roa samihafa raha vao Jehova no mametraka de izy mitarika olo fa rehefa ny olona no mametraka mijanona no eriny Jehova fampahafantarina ny olona fotsiny zay zavatra hitranga ary ny antony ny amelan'Andriamanitra an'izay zavatra eritreretin'ny olona hitranga zay mba hisitona lesina izy rehefa aveo ny amin'ny toe-javatra mitranga ary de hitatsika manerana ny de zao tontolo zao ty fa ohatraohatra ny foana ny tsy maintsy efa ranony mpitantany na mpanjaka izy na président izy lasa tena voninahitra vola arena lasa tena ohatra ny andevo ompan'ny fahefany ny akamaroany le ao anatin'ny firenena de tanteraka foana le tenin'i Jehova natrehan'izay satria nahoana tsy sitrapon'i Jehova fa sitrapon'ny olona kanefa na izany ary natota afapetraka de navelan'Andriamanitra hipetraka mba hoanatra ho an'ny olona zany inona ny tokony atao mijery fampitandremana apetrak'Andriamanitra de mitandrina mba tsy hanao takan'izany kanefa na de eo ary zay milaza ny tenanao kristianina teto amin'ny firenena ange milaza ho kristianina daholo ny mpitantana rehetra fa nandinika ny tena napetraky Jehova io ve atafalatsaka ao anatin'ny fitaka tamin'ny farantsika de nijery ihany keo le sitrapon'ny olona tamin'izany vanim-potoana zany taty amin'ny mpanjaka voalohany Solomona no tantana fanjakana satria tamin'izany vanim-potoana zany rehefa nangataka mpanjaka ny zanak'Israely ary nanomboka hatreo de nisy mpanjaka foana Saul no voatendry voalohany tambatra firenena 12 maty Saul de nandimby azy Davida tambatra ny firenena 12 maty Davida de nandimby azy Solomona tambatra ny firenena 12 fa nefa nanomboka teo amin'ny Solomona de tsisy afany ala fa le zavatra nitranga tary amin'ny fampitandreman'i Jehova tary ihany a no nataon'lay mpanjaka rehetrarehetra tsy natsapa-tsony izy hoe tena hitondra fahasoavana tena hitsinjo le vahoaka ange ny antony nametrahana azy fa nanao zay daniny kibiny izy ary raha nisy ngamba mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely
Solomona ny afaka indrindra ary eo amin'i Jehova zany, tsy misy mpanjaka manan-karena takanao sy Jehova any tany aloha manaka ankehitriny ary aminao avy. Tsy misy mpanjaka hendry takanao tany aloha ankehitriny aminao avy. Tsy misy mpanjaka be voninahitra takanao any aloha ankehitriny ary aminao avy. Tena niavaka zany Solomona zany, kanefa tsy hoe napetraka Jehova izy a satria araka ny sitrapon'ny olona ihany nametrahana mpanjaka, fa Jehova indray a no mifidy an'le mpanjaka araka ny toetra n'le olona. Mety hafahafa amitsika amin'ny resaka an'izy ity hoe rehefa ao anatin'le firenena endry le firenena, any Andriamanitra no mahita olona endry mba hiadana an'le firenena na de vahoaka raha hifidy azy. Fa rehefa ao adala le firenena de tokony eritreritra koa le vahoaka fa ninonninona fikasana zay tanterahany de mpanjaka adala koa napetraka Jehova eo mba ho tsapan'ny olona mitoetra ratsiny eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Tsika tsy afaka hitsara hoe manao fa efana zay misy eto amintsika endry sa adala, fa mitondra mbavaka fotsontsika hoe mba ho mpanjaka endry. Mpanjaka voalohany toko 120 no jerevantsika ny tantaran'ny Solomona raha isika ny andininy voalohany fa Solomona mpanjaka ho sy ty vehivavy maro hafa firenena, fa tsy ilay zanakavaviny Farao ihany, de vehivavy Moabita sy Amonita sy Edomita sy Sidoniana ary Etita, de vehivavy avy amin'ny firenena zay nolazain'i Jehova tamin'ny zanak'Israely hoe tsy hanambady azy ianareo ary izy tsy hanambady anareo fa mpivily ny fonareo anaraka ny Andriamaniny tokoa izy. Kanjo tamindreo no nireketany fitiavan'ny Solomona ary de nanana vady andriambavy 700 sy vady 3telonjato izy ka nampivily ny fo reo vadin'ireo. Tena tsy nisy takan'ny Solomona ihany ko tany alohany mandraka ankehitriny amin'ny ho avy vehivavy arivo ny ray nyvadiny. Fomba hono no amelomana an'izany vehivavy arivo zany ny arenany zanak'Israely lanilany foana tamin'ny faniriandratsiny vehivavy jentilisa ary na nytenen'i Jehova hoe azamba manambady andreny fa ampivily ny fonareo anaraka Andriamanitra afy izy. Ny andiny faefatra fa noho ny antitra Solomona ozy a navily ny vadiny ny fony anaraka Andriamanitra afa ka ny fony a tsy mba nahitsy tamin'i Jehova Andriamanitra tahaka ny fony Davida rainy, fa Solomona nanaraka ny Astarta andriamanibaviny Sidoniana sy Milkoma fa vetavetan'ny Amonita. Ary Solomona nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ka tsy mba tanteraka tamin'ny fanarahana azy tahaka ny Davida rainy. Ary tamin'izany Solomona de nanao fitoerana avo an'ny Kemosy fa vetavetan'ny Moaba teo amin'ny avoana tandrifin'i Jerosalema, ary ho an'ny Moloka fa vetavetan'ny taranaka Amona, ary toy izany nataony ho an'izay vadiny hafa firenena rehetra zay nandory didikazomanitra sy namono zavatra atao fanatitra ho an'ny Andriamanina. Lasa nanompo sampy marina fa tsy nafoy an'i Jehova Solomona fa lasa tafalatsaka ny fanompo-tsampy zay tena natezitra an'i Jehova mihitsy. Ary matetika de zao io fanompo-tsampy io raha vao io ny irona ny olona tsy mahatrelo amin'ny fitondrana izy. Andriamanitra ny tompony tany rehetra na inona ataon'ny olona vao mindrona, ary be deabe ny fomba fiseho ny fanompo-tsampy amin'izao vanim-potoana zao. Fanompo-tsampy eto Madagasikara, fanompo-tsampy avy any ivelany zay tsy zoviana tsy ho teneniko eto, fa fantatritsika fa rehefa fivavahana tsy manaiky an'i Jehova de fa fanompo-tsampy zany. Andiny fasivy ary Jehova ozy tezitra tamin'i Solomona noho ny vilin'ny fony niala tamin'i Jehova Andriamanitra ny Israely zay efa niseho taminy a indroa sady efa nandidy azy amin'izany zavatra zany, tsy anaraka Andriamanitra hafa nefa tsy mitandrina zay nandidian'i Jehova izy. Vokatra izay zavatra zay tsy hoe izy rery fa azontsika vakina ny tantara fa nanjary misy fahoriana mavesatra satria misy etra tsy maintsy nalohany zany ny zanak'Israely, lasa enta mavesatra tamin'ny zanak'Israely zay toetrany Solomona zay, ary tsapany zanak'Israely zay ka natezitra ny zanak'Israely. Ka rehefa maty Solomona satria taorianan'izay a nambaran'i Jehova tamin'ny mihitsy raha izao no ataonao mpanomponao ndraikio no tendreko tena hitarana ny fanjakana nefa tsy ataoko amin'ny andronao ozy fa ataoko amin'ny andron'ny zanakao, satria zay ny lalàna teo anivon'ny zanak'Israely
ny mpanjaka ny fandiny de saika rehefa nyray ny mpanjaka de ny zanany mandimby azy de atrany ary tokony hozay foana satria raha endry le rainy de mandovany iny ny zanany tiany vahoaka foana zay ny mahatonga ny fidorana tsy afaka eo nivony fianakaviana zay voatendriny Jehova tam'izany vanim-potoana zany fa mivadika do Solomona ka de diavin'i Jehova nomena ny mpanompony ny fitantanana fanjakana zany hoe isy fizarazarana teo anatrehan'izay ary iza no nitendrena tam'izany vanim-potoana zany dia i Jeroboam satria tokony andimby azy de Rehoboam tamin'ny zay fotoana zay raha jerevantsika ny mpanjaka voalohany toko 200 ihany fantatro Solomona zay de nanjary nisy teti-dratsy tao anatiny mitady zay aminao na ny Jeroboam izy le mpanompony Jeroboam tam'izany tsy nieritreritra akory izy akary fitondrana fa nyraikim-po tamin'ny Jeroboam ny fonony zanak'Israely ary ny 150 ary Solomona nitady amono an'i Jeroboam ozy fa Jeroboam niainga ka nandositra nakany Egypta ho any amin'ny Sisaka mpanjakan'ny Egypta ka nitoetra tany mandra-pahafatiny Solomona zany hoe raha mbola teo Solomona de fa mifofo ny ainy Jeroboam Solomona de voatery izy tsy maintsy nandositra nanao sesy tamin'ny tenany tany amin'ny fireneny dehibe anankiray de tany izy rehefa maty Solomona natsiaro ny tany zay nonenana izy de niverina de teo le resaka ndresantsika mpanjaka voalohany toko 12 hoe avakitsika hatramin'ny 1 Rehoboam nakany Sekema avatany nalean'ny Israely rehetra mpanjaka azy izy ko raha nandre izany Jeroboam zanaky Nebata fa izy mbola tany Egypta izay nalehany tamin'izy nandositra ny ala teo anatrehan'ny Solomona mpanjaka de naniraka naka azy ny olona satria tena niampo tamin'ny Jeroboam ny fon'ny olona ary endry Jeroboam tam'izay de tonga izy ozy sy ny fiangonana de ny Israely rehetra de niteny tamin'ny Rehoboam hoe rainao izy de nampitondra zioga mavesatra anay fa ty kosa mbi aminao ka maivany ny fanompona mafy tamin'ny rainao sy ny zioga mavesatra zay nataony taminay de anompo anao izahay fa eo kosa izy taminy mandehana aloha fa raha afaka telona de makanisa de amikindray de lasa ny olona fiangaviana ny nataony reto vahoaka reto nanantona ny Jeroboam efa mafy ny zavatra ny anjady taminay tamin'ny mpanjaka rainao maty izy iny ianao zao no andimby de zao mba hamaivana nisy fitakina satria natsiaro eta mavesatra reto vahoaka reto de nalefany Rehoboam izy ny 19 Rehoboam mpanjaka ozy naka-hevitra tamin'ny zokiolona zay nitoetra teo anatrehan'ny Solomona rainy fony fahavelony ka nanao hoe ahoana ny hevitra omenareo havaliny vahoaka ary teo mijanona antsika hoe tena na inona zany tena toetra ny mpanjaka zay voatendry tokony manana mpanolotsaina izy de olo-kendry de ray aman-dreny de olona matahotra an'Andriamanitra tena afaka tena anitsy azy anambara aminy tena marina ary ty famarinana tsy azo laviny ty ny 17 de hoy ireo taminy raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao izy ka anompo azy sy anao teny mora aminy de ho mpanomponao mandrak'izay izy io ihany lalàna raha mety ho mpanompo ny vahoaka anao teny mora aminy tsy etraketraka aminy tsy amaly faty azy manana ny toetra an'Andriamanitra fitiavana famelan-keloka tsy mitahiry lolo-po manompo anao mandrak'izay ny olona lalàna io ary zany manompo anao mandrak'izay aharitra eo amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra anao marina foana eo eo anivon'ny firenena eo anivon'ny filohampanjakana eo anivon'ny gouvernement eo anivon'ny ministre premier ministre eo anivon'ny député eo anivon'ny rehetra eo anivon'ny fahefana ametrahana atsika na any amin'ny asa atsika marina foana io rehefa miasa de manompo fa tsy tompony ary toetran'i Jesosy Kristy zany anompo anao mandrak'izay zay ny afatra kanefa tsy nijanona teo ihany Rehoboam 19 nefa ny laviny Rehoboam ozy ny hevitra nomen'ireo zokiolona azy tsy netiny hevitra taingina hevitry ny olona antitra hevitry ny olona reraka
tsy mety am'izao toezavatra zao tsony de naka hevitra tamin'ny tovolahy zay ndray ny hira taminy a sady efa nitoetra teo anatrehany izy a ka nanao taminy hoe aona kosa no mba hevitra omenareo avalitsika ny vahoaka ozy a zay efa niteny tamiko hoe amaivano ny zioga zay nataony rainao taminay ary reo tovolahy ndray ny hira taminy nanao taminy hoe zao no lazao amin'ny vahoaka zay niteny taminao hoe rainao nampitondra zioga mavesatra anay ka ty kosa mby aminao ka mba amaivano aminay zany zao no lazao aminy a ny ankikely kosa de lehibe no nyvalahandraiko a ko raha nampitondra zioga mavesatra anareo ndraiky zaho kosa ozy de mainky anampy ny zioga oentinareo kotopino namaizany ndraiko anareo ka mainkonga fikapohana kosa no hamaizako anareo samy hafo le hevitra reto zoky olo reto sy ny hevitry ny tanora ary eo no mampatahotra reo olole le fieritreretana fa rehefa ray aman-dreny de fa tena vieux jeu ozy ny lazaitsika efa tsy azo akalana hevitra tsony fa miseho mahay ny tanora de te ametraka rafitra le tanora arak'izay itiavany azy de rafitra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa rafitra hitanka fanapo rafitra ohatrany tena te ampiseho hery rafitra te ampiseho fahefana kanefa zany no mety enony ny mpitontra de io no toejavatra misy satria tsy nanaiky reo boamy ny tenin'ny zokolona fa ny teniny reto tovolahy reto no nekeny zany hoe vo mainky ampitondra faisana dikan'izay mampitondra faisana zay ampitondra fijalena amaly faty ampigatra anenjika ampahory eo anatrehany zany rehetrarehetra zany inona ny vokany ny 120 ary Jeroboamy sy ny vahoaka rehetra ozy nakany amin'ny Rehoboamy tamin'ny andro fahatelo arak'ilay nolazainy mpanjaka hoe makanisa de amiko indray amin'ny andro fahatelo ary ny mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona fa nandansaina nomen'ireo zokiolona azy izy a ka niteny taminy araky ny hevitra nomen'ireo tovolahy hoe ny raiko de nampitondra zioga mavesatra anareo fa zaho kosa mainky anampy ny zioga entinareo kotopino namaizany raiko anareo fa mainka fikapohana kosa no amaizako anareo ko de tsy niaino ny olona ny mpanjaka ozy a fa avy tamin'i Jehovah zany zavatra zany tanteraka ny teniny zay nampilazaina ny Siloné tamin'ny Jeroboama zanaky Nebata zavatra fahafy raha nijeritsika ny toejavatra misy manerina zao tontolo zao sarotra be zany hoe iaino ny tenin'ny zokiolona zany fa le hafanampo eo anivon'ny tanora tsara manampaizana tsara ny hery zay anana fa miparangy mipetraka misy fahendrena ve ary eo nisaritana ny saitsika mandrakariva hoe eo nivony firenena malagasy jereo tsara nge mialy sotoavina izany tsy mihirahiran'izay tena tokony averina amin'ny laoniny ty Madagasikara ty amin'ny asany mahamalagasy am'le sotoavina mahamalagasy de mampiavaka amin'ny malagasy amin'ny firenendrehetra zay tsy hafa fa ny fihavanana kanefa manahoana le izy tena izay ve ny zavatra mitranga areo no tokony andinihatena ho amin'ny fahefana zay mipetraka so de feon'le tovolahy feon'le zatovy tanora fa tsy feon'ny zokiolona tsony enona misy farany ireo kanefa de matoky sy meny fa fahefana tafapetraka avy amin'Andriamanitra de mba hisaintsainy ny fahefana rehetra zay tafapetraka mba hitodika amin'Andriamanitra ka tsy hanao atsirambana fa tena hikatsaka n'izay le hoe zay dana ny firenen'izay ao anatin'ny fihavanana malagasy voninahitra amin'Andriamanitra rery any hivavatsika satria anao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny tenina ndray zay tonga aminay toko sy meny fampifanahinao de anokatra trano masopana satria anao ny firenena ianao no mandamina zavatra rehetra mandamina fotoana ianao no mametraka amin'ny fahefana mangataka Jehovah Andriamanitra ray omeo fahendrena ny fahefana izay mipetraka mba hitana zao firenena zao sotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva